Ny datin'andro androany moa dia anisan'ny daty izay tena manatantara ary anisan'ny daty izay tsy azo tsitsaroana. Ny 7 Marsa 2024 ary ny 7 Marsa 2024. 9 taona lasa izay no nametrahan'ny filoha Marc Ravalomanana fialana teo amin'ny fitondrana noho ny fahatany sy fahatsapan'ny fisavorovoriana sy ny tsy fitoviam-pijery teo anivon'ny filohalon-dasy sy ny olom-pirenena. Anisan'ny tena nahoraka ka tena nahoraka moa ity trangan-javatra ity tamin'izany fotoana izany ka izany indrindra no ilazana ny hoe anisan'ny daty izay tsy azo adinoana ary anisan'ny daty izay tsy azo tsitsaroana. Mialohan'ny hirisontsika amin'izay aloha re tompoko vavy sy tompoko lahy tiangola toy ny mahazatra antsika foana abonne vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra aza adinoana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonne vetivety ary ny chaîne antsika. Mialohany ilazantsika sy hidirantsika amin'ny zavatra izay nolazaintsika tetsy am-piandohana moa dia ndeha ary ho lazaintsika kely aloha ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy ny vaovaon'ny Kolo TV. Izy ity moa dia any Mahajanga, rongony 2.35 kilao tratra ary olona miisa 5 no voasambotra. Raha araka ny loharanom-baovao hatrany moa dia rongony 520 fatorana izay milanja 2.35 kilao tao anatin'ny colis miisa 4 no sarin'ny polisy pirenena aveo anivon'ny komisaria central la Mahajanga ny andron iny alahady 9 Martsa maraina iny, tokony ho tamin'ny 5 ora sasany tao amin'ny fokontany Aranta. Rongony avy any amin'ny fagitra Sofia izay saika haparitaka tao Mahajanga tampo-tanàna sy nokasaina ahondrana any maintirano ireo sarona ireo raha ny loharanom-baovao. Tambanjotra mpanao trafika na rongony miisa 5 no sarina hatreto ary mitohy arak'izany ny fikarohana ireo namany. Natolotra amin'ny fampanohavana izy 5 taorian'ny famotorana nataon'ny polisy azy ireo. Izany moa ny zavatra nisy sy zavatra niseho tany Mahajanga koa dia ampafantarina ianareo. Ity anankiray manaraka izay ho resantsika ity moa dia resaka ben'ny tanànan'ny Antananarivo tsy iza moa izany Faramatoa Harilala Ramanantsoa. Ny alahady 9 Martsa 2024 ben'ny tanànan'ny Antananarivo Ramatoa Harilala Ramanantsoa dia nanatrika fotoam-pivavahana teo amin'ny eglizy anglikana avagatra Anjoma. Anisan'ny voalaza tao anatin' izany ny hoe manoloana ny olana mahazo any Antananarivo fahasimbany tontolo iainana, fantrana fahaverizan'ny soatoavina ary ny fahapotehan'ny fotodrafitrasa dia napetraky ny ben'ny tanàna ho tanjona ny fananganana Antananarivo madio sy mahafinaritra honenana. Tompona andraikitra amin'izany isika rehetra hoy izy. Nampanantena ihany koa izy fa hisy ezaka manokana ho an'ny zaza sy ny reny amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fanabeazana hoenty miatrika ny hoavy. Ny fananganana préscolaire ho an'ny ankizy raika hatramin'ny 5 taona misokatra ho an'ny rehetra ny komina Antananarivo renivohitra hoy izy hatrany. Ary anisan'ny tafiditra ao anatin'ny vinanasa ny fanatsarana ny tanàna sy ny fiainan'ny mponina miara-mandroso miara-manangana isika hoy ity Ramatoa ity. Izany moa anisan'ny zavatra nisongadina ny tamin'ny iny androny alahady 9 Martsa 2024 iny ny mikasika any Ramatoa Harilala Ramanantsoa ilay ben'ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra. Tsara ampahafantarina moa izay ka izany indrindra no antony ilazanay izy ity aminareo rehetra izay mpanaraka ity chaîne ity. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha ary isika hilaza ny mikasika an'ity manaraka ity. Mibanjina ny hoavy moa isika vahoaka malagasy, eny dia eo aza izany fibanjinana ny hoavy izany dia tsarona foana ny lasa izay tsy mba fanadino. Amin'izao andro ny 7 Martsa 2024 zao dia anisan'ny andro izay manana fahatserovana manokana noho ny akony izay lasa tsy mba fanadino izay. Anisan'ny mahoraka moa ny androany ao anatin'ny tambanjotra antserasera ary samy maneho hevitra sy manambara fahatserovana daolo ireo pejy rehetra
rehetra izay pilazany momba politika sy mpamakafaka politika. Haka ohatra amin'ny pejy anankiray isika, ity pejy ity moa dia naneho heviny mikasika izany 17 Martsa izany. Ity pejy ity moa dia mitondra anarana hoe politika ranoray. Nampafantatra sy nampiatsiahany ny zavanisy moa izy hoy izy hoe 17 Martsa 2024 nanao fanambarana teny Iavoloha ary nametra-pialana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nafindra ny tany amin'ny direkteur militaire ny fahefana. Tsy nanaiky nandray ny fahefana ny miaramila sasany ary raikitra ny savorovory teny Antanimena. Ny aliny iny ihany dia nanao fanambarana ny miaramila ary nafindra izy ireo tany amin'ny filoha Andry Rajoely ny fahefana izay ilay tantara rafehezina fohy hoy ity pejy izay mitondra anarana hoe politika ranoray ity. Mikasika an'ity 17 Marsa 2024 ity dia tsy hita akory izay fiovana fa voamaika aza ny fanapotehana no hita eto amin'ny firenena hoy ity pejy anankiray izay mitondra anarana hoe politika avolenta malagasy ity. Hoy izy hoe 17 Marsa 2024 voamaika nilentika ilay firenena 40 taona taty aorina. Ny fitipitinin'ity pejy ity moa ny zavanisy hatramin'izay ka hatramin'izao ity pejy mitondra anarana hoe politika avolenta malagasy ity. 40 taona anio no nanaovan'ny filoha Marc Ravalomanana fanambarana teny Iavoloha fa hametra-pialana ny tenany ary hanolotra ny fahefana ho an'ny direkteur militaire noho ny fanerena azy. Nafindra ny miaramila tany amin'ny Andry Rajoely nefa izany fahefana izany ankehitriny anefa dia tsy hita akory izay fiovana nataony fa voamaika aza fanapotehana no ataony terena androso fotsiny kanefa tsy tafiaka-piakarana ny vahoaka fa boka antrosa ary ny tsy fandriam-pahalemana tsy lazaina intsony ho ity pejy ity. Mitovitovy tsy misy valaka amin'izay ihany koa ny fanehoan-kevitra izay nataony pejy anankiray izay mitondra anarana hoe tia tanindrazana mikasika an'ity 17 Marsa 2024 ity. 40 taona katroka aty aorina ho ity pejy tia tanindrazana ity dia efa malalaka veny demokrasia hoy ny fanontaniana izay napetrany ary tsy misy intsony veny ampihimamba manana asa veny tanora efa mandroso be ara-toekarena sy ara-tsosialy ve Madagasikara hoy ny fanontaniana izay napetraka ity pejy izay mitondra anarana hoe tia tanindrazana ity. Io fanontaniana izay napetraky ny pejy tia tanindrazana izay manao hoe efa mandroso ve Madagasikara io dia samy manana ny valinteniny daholo ny vahoaka malagasy tsirairay ary samy manana ny mandrosony sy ny tsy mandrosony. Ny sasany amin'ireo malagasy moa dia samy teniny hoe tena efa mandroso Madagasikara ary Madagasikara dia tsy mihembotra fa tsy maintsy mandroso. Fa ny sasany kosa dia milazany hoe raha tena zava-misy marina no jerena dia tsy mandroso Madagasikara fa mihamihembotra ary mihamahantra. Raha ny zava-nisy marina no ampitahena amin'ny zava-misy marina ankehitriny hoy izy ireo dia tsy misy afaka milaza fa hoe mandroso i Madagasikara. Io moa dia samy amin'ny fanehoan-keviny ary samy manana izay mandrosony fa izay no zava-misy koa dia mipetraka amintsika tsirairay ny fanontaniana ny hoe efa mandroso ve Madagasikara sa mbola tsy mandroso. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka atsika rehetra na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manintana isika rehetra mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavanay ny resaka ametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.